Falmiarabantsika rehetra mpanaraka ny émission Traceur Gasy Show. Aty à Sainte-Marie indray misy anay zao anatin'ny projet africain parcours tour. Olazainay bebe kokoa mahakasika izany rehefa avy eo fa andao ary aloha anaraka ny rubrique tutoriel. Androany isika dia hanatra mouvement be indray, tsy ny izany fa ny roulade. Anomboantsika ny échauffement dia anaontsika pogo jump pendant 30 secondes. Manarak'izay indray dia ho an'ny cheville dia anao an'ilay position intsika seza rivotra dia engaina tsara ny vodi-tongotra. Ataontsika izay 12 fois. Enchaînetsika amina squat normal ataontsika 12 fois dia squat sauté ataontsika 8 fois. Eo amin'ny hanche indraitsika zao dia anosika valahana makany aloha dia avy eo atosika ny arina. Ohatr'izay ataontsika izay 8 fois. Poignet zao tsika ataontsika mihodina 10 fois amina sens anankiray dia 10 fois amin'ny sens inverse. Satria ny roulade dia mampiasa coude s'épaule be dia ahafahantsika manafana an'izay zavatra anankiroa izay en même temps dia anao pompitsika ataontsika izay 15 fois. Épaule zao anaontsika rotation ataontsika mihodina 10 fois amina sens anankiray dia 10 fois amin'ny sens inverse. Ambaranantsika anazy ary dia anafana atokotsika anaontsika rotation 5 fois amina sens iray dia 5 fois amin'ny sens inverse. Ny roulade moa zany dia mouvement anankiray ahafahana miencaisser ny pression avy any ambony, zany hoe raha avy any ambony tsika ka mitotona dia mba hampihenana le impact amin'ilay sol dia manao roulade tsika. Azo ampiasaina ihany koa ny roulade ahafahana manatsara mouvement, zany hoe afaka ataontsika mouvement de déplacement le izy, ohatra hoe eto ianao dia te ho ery nefa tsy te hazakazaka dia afaka manao roulade tsotra. Étape voalohany arany dia hitingitingina sika toy izao ataoko izao dia atao eo aloha ny tanana anankiroa dia adirina ny ampovoany ny loha dia mahavita ohatran'izay tsika. Tsara manamarika fa atao boribory tsara ny lamosina eny ambony eny fa tsy atao mahitsy, amin'izay ohatran'ny pneu. Rehefa voafehy izay roulade mahitsy izay dia miova amin'ny étape faharoa isika. Tiako tsindriana kely fa iny roulade iny dia roulade fampiasa ho an'ny gymnastique. Tsara le izy amina surface plat tsara fa ho an'ny parcours raha hoe absorber impact dia somary manahirana kely le izy satria mandefa atoka direct. Zao tsika dia hiditra amin'ny étape faharoa, ataontsika roulade makany aloha ihany le izy fa ataontsika any amin'ny côté. Donc zany raha ohatra ka mipetraka mahitsy ohatr'izao ny tanantsika teo dia ny tanana anankiray atao manatina ny tanana anankiray, zany hoe atao mifanatina ohatr'izao le tanana dia atsofoka makany aloha. Averintsika kely sady ampitsika détail eo amin'ilay mitingitingina iny dia ny tanana anankiray manatina ny tanana anankiray, zany hoe tsy mahitsy be ohatran'izao tsony fa lasa makaty amin'ny ilany dia le loha atsofoka tsara ny anatiny dia mitodika any amin'ny côté fa tsy atodika makany arina, zany hoe ohatr'izao tsika dia atsofoka makany le loha dia tokony tafivoaka ihany. Point tsara ho raisina dia atao makany amin'ny sisiny ny loha satria tsika monko rehefa avy any ambony ka mitotona amin'ny tany dia aingana be mihitsy ny fidiran'io loha io amin'ilay roulade, zany hoe raha mahitsy ohatr'izao ny lohantsika dia possible tonga dia midona fa raha mirirana ohatr'izao kosa dia rapide be le fahatongavany atao milamosina dia tsy misy danger izy amin'izay. Rehefa voafehinao tsara ary izay étape anankiroa izay dia ianarana asiana vitesse kely amin'izay, atomboka amina saut majinika, zany hoe na dia sur place ohatr'izao ary tsika dia manao saut anankiray dia avy eo manao roulade, saut dia roulade. Rehefa voafehinao ary le izy amin'ny toerana ivaiva dia afaka ampiakarinao ambonimbony kely le niveau an'le izy, tsisy ninona miova mihitsy na kely ara fa encaissena tsara le impact dia
enchaîner. Remarque tena important rehefa mianatra roulade isika dia tsy tonga dia andeha any amin'ny carreau na hoe andeha any amin'ny béton be mianatra anazy. Ohatra zao isika teo nianatra anazy dia teo amin'ny bozaka. Raha ohatra ka manana kidoro ianao any an-trano any vao may zany tena mety be mihitsy. Ianarana amina toerana somary malemilemy aloha ilay izy dia rehefa voafehy tsara izay vao miakatra amin'ny toerana somary mafimafy. Izay ary no an'ny anio fa movomovo indray ny ianarantsika manaraka dia arao tsy tapaka ny fandaharana. Ny roulade moa zany dia tafiditra anatin'ny mouvement de base ny parcours. Aza lazaina hoe obligatoire izy io ho antsika izay te handalina bebe kokoa an'ilay taranja. Tsy handrela ry isika fa andao hiroso amin'ny rubrique guest athlete. Invité miavaka kely indray no raisitsika androany tsy handrelintsika fa avelantsika izy hanao ny présentation any. Nenaraka raha tsy manjesy andriamanantena mahary 7 ans manao parcours. Ny fantaniko voalohany ara dia hoe fa manino mahary manao parcours. Fa tia za te hanao parcours dia tia saotisaoty sady mihazakazaka. Maro moa zany dia sandry indrindra ao amin'ny association traceur gasy ary efa heritaona izay izy nanao parcours. Fantanintsika apetraka aminazy manaraka zao dia inona figure tena mba tia indrindra ao anatin'izay fanaovana parcours izay. Figure tena tiako dia salto arrière. Ny salto arrière moa zany dia figure anankiray aza lazaina fa tena hoe avancé anatin'ny fanaovana parcours. Tsy moramora ilay izy nefa ny mahary amin'ny taonany dia efa mahavita anazy tsara. Fantaniko manaraka ary dia mora ve ny manao parcours? Mora rehefa ianarana tsikelikely fa mitazona tsara. Tsara marihana koa moa zany fa ny parcours dia sport accessible ho an'ny rehetra. Ianarana tsikelikely ilay izy fa tsy hoe tonga dia hivadibadika be isika rehefa hanomboka anazy. Misy étape maromaro ahafahana tonga amina niveau anankiray. Ny fantaniko manaraka ary dia inona zany ny tanjomary amin'ny fanaovana parcours? Za te hanao compétition ny rinany dia misolo tena Madagasikara. Anisan'ny zavatra tena mampivoatra ny ankizy ny fanohanany ray aman-dreniny amin'ny zavatra tiany. Anisan'izay mahary ary tena isaorako betsaka ny ray aman-dreniny manosika anazy amin'io fanaovana parcours io. Tiako tenena ihany konkoa ianareo ray aman-dreny sasany fa tsy misy atahorana amin'ny fanaovana parcours satria misy programme arahana, misy fitaovana ampiasainay mba tsy haparatra ny zanakareo. Vacances zao ny andro aza misalasala mihitsy manatona ny traceur gasy raha ohatra hoe tianareo hanandrana parcours ny zanakareo. Zay angamba ny tafatafanay somary fa avelantsika angamba izy hanao coucou kely any ao an-trano. Coucou à maman, coucou à papa, coucou à Yesu, coucou à Tati Diams. Papa daholo. Isaora mahary ny vahiny teto amin'ny fandaharana. Zao indray ry isika dia hanaraka ny rubrique Top Actu. Africain Parcours Tour. Tanatin'izay tetikasa izay no nandehanan'ny ekipa traceur gasy tany Sainte-Marie ny herinandro lasa teo. Ny tanjona dia ny ampivelatra sy ampahafantatra hatrany ny taranja parcours manerana Madagasikara sy ny continent africain amin'ny alalan'ny fitetezam-paritra sy firenena manodidina ny nosy ka i Sainte-Marie no santarana izany. Ity tetikasa ity moa dia tohanan'ny Institut Français de Paris ary niarahana ny asa tamin'ny Alliance Française tany Sainte-Marie sy ny Villa de Fouilave ireo hetsika rehetra natao tany toerana. Nandritra ny 2 andro dia nantanteraka fampiofanana maimai-poana azon'ny rehetra nandraisana anjara ny traceur gasy ka maro ireo tonga namaly ny antso, tanatin'izany ireo équipe de football féminine New Star. Mahafinaritra fandraisana anjara amin'ny vehivavy toy izao satria dia manosika hatrany ireo tanora hafa mba hanao fanatanjahantena, indrindraindrindra ny fanaovan'ny vehivavy parcours satria dia mbola azo lazaina fa vitsy izy ireo miangaly ilay taranja.
Nanatanteraka fampisehoana tao amin'ny Villa de Fouilave ny traceur gasy ny andro manaraka mba hampisehoana ny lafiny arakanto ny parcours. Eto dia mamerina fisaorana ireo nandray anjara rehetra tamin'ny fanatotosana ity tournée ity izay afaka amin'ny traceur gasy ary manentana hatrany ireo izay liana nefa misalasala mba hanatina anay raha te hiangary ilay taranja. Izay mahakasika ny African Parcours Tour. Anatin'ny fanomanana-tanteraka ny 4e édition festival alefa parcours izay amin'izao fotoana izao izay ho tanterahana ny fiatombohan'ny volana septambra. Ny alefa parcours moa dia hetsika anankiray ampifondronanareo atletana parcours rehetra manerana Madagasikara ho eto Antananarivo. Anatin'izany no anatanterahana championnat national de parcours izay iadina ny toerana ho tompon-daka nasionaly amin'ilay taranja. Ary ihany koa andraisana ny cofondateur-ny parcours Charles Perrière izay ame fampiofanana ireo atleta sy coach malagasy. Ity hetsika ity dia tafiditra hatrany anatin'ny tanjona ijoroan'ny traceur gasy, tsy inona izany fa ny ame lanja sy ampivelatra hatrany ilay taranja eto Madagasikara. Sendra ny masakazona tolotra tamin'ity androany ity. Eto izay dia te hisaotra ny lavarong ato amin'ny Villa de Fouilave izay nandray anay nandritra ity tournée ity. Misaotra anao ihany koa nanaraka hatramin'ny farany. Mandra-pioana daholo.